Ady mbola atria Madagasikara ny fampihenana ny tahan'ireo olona tratran'ny VIH sida eto amintsika izay tafakatra 7 alina ankehitriny. Raha 7,4 alina izany teo aloha. Tsy mitsaha mitombo ihany koa ny olona matin'ity aretin'ity izay nahatratra 270. Izany ny taona 2024. Niakatra ho 320 izany ny taona 2024. Tafakatra 72 ny taona 2024. Ary nananika ny 227 ny taona 2024. Maneho izany fa mbola tsy voafehy ity tsimikaretina ity. Misy ny ezaka fampihenana ny fiparitahana saingy mbola misy amafisina bebe kokoa ny fanentanana, fampahafantarana ity tsimikaretina ity sy ny fitariana ny olona hanao fitiliana. Hoy Rasamiary Malala Voangy, sage-femme en chef IGIA médical. En général, ny vehivavy tena maharisika manao dépistage, surtout zany vehivavy ireny mpianakaviana ny bevoka izay hoe tsy maintsy atao le izy mba hiarovana anazy sy ny zaza ao an-kibony. Dia matetika vehivavy ny tena hoe mazoto manao antifitiliana tsy bevoka arany fa eo amin'ny no sarotrarotro izay fanipahana izay dia tsy dia maharisika fa ny zavatra hita amin'ny ankapobeny rehefa mandeha ny fanentanana na ny sensibilisation ka fantatry ny olona ny tena hoe antony mamindra mampatonga ny VIH sida mifindra ny loza-terany sy ny hoe misy fanafody afaka hitsaboanan'izy ireo dia maharisika ny olona rehefa ao aorianan'izay izay fanentanana ny tena mila atao betsaka indrindra. Raha ny mikasika ny fitiliana manokana dia ambany ny tahan'ireo lehilahy mahasahy manao izany kanefa ny lehilahy no manana tahambony amin'ny fitondrana ny tsimikaretina VIH sida. 7,7 ny lehilahy manao fitiliana no fantatra fa mitondra ny tsimikaretina raha 2,7 ny vehivavy. Ho fanasongadinana misimisy kokoa ny mahazava-dehibe ny fanaovana fitiliana dia nanokana andro iray nanaovana fitiliana ireo mpanao gazety mivondrona ao amin'ny Remapsen Madagasikara, ny IGA médical Andraharo, hetsika izay tafiditra indrindra amin'ny andiany faharoa amin'ny journée de dépistage du réseau izay tohanan'ny Forum Génération Égalité FGE. Ny androany dia journée anankiray natokana hanaovana dépistage satria amin'ny IGA médical Galaxy Andraharo atao amin'izy ity. Izy ity moa zany dia collaboration miaraka amin'ireo journaliste avy amin'ny Remapsen. Dia ny tanjon'ity fotoana ity dia hoe ny mpanao gazety mihitsy no andeha hidina fotony hanao dépistage fantatra bebe kokoa mahakasika ny VIH sida ahafahana mitarika ny olona hanao fitiliana amin'izao fitombon'ny VIH sida izao ankehitriny. Dia vitsivitsy ihany nefa izy ireo no afaka tamin'ity fa mino fa amanahaka afaka mbola mamerina fotoana toy izao ndraitsika satria efa nisy première vague ity dia tamin'izay maro no narisika tamin'izay ka hitohy hatrany ny fanentanana mba ho azoto ny tsirairay ianao